nisy an'le débat tao amin'ny Real TV iny de tena mampalahelo le toe-tsaina malagasy. Tsy hijanona ela satria efa rivariva fa mba hiteny kely fotsiny zany satria efa hitanareo ihany moa zany amin'ny teny eo de mamaly an'ireny olona ao amin'ny manao sa ao amin'ny Real TV ireny. Mamaly zany moa de tsy tantin'ireo mihitsy ny valiana fa tsy azo valiana mihitsy ireo mpanohitra ireo fa tena tsy azo mihitsy ny ainy rehefa valiana izy de niezaka moa namaly de lazain'zareo ndray fa zany ndray no tsy sainy de ohatran'ny tsy miova mihitsy zany le toetran'le mpanohitra depuis le 2023 iny talohan'ny fifidianana zareo zany efa tena mampalahelo mihitsy de efa tenenina fa de hita hoe compte fako moa zany bon engane ka tiako lazaina vetivety fotsiny de hoe engane ka mba compte fako daholo reny fa tsy tena malagasy tena izy raha ohatra zany compte fako tsy maninona firy zany satria mampalahelo satria ty resaka bisa hoe tsy hainy angina satria ity resaka le lalàna mivoaka ty zany momba le hoe castration sy anona ty de izy io zany ngamba tsy voalazan'ny za moa tsy nijanona ela tao amin'le tsy nihaino an'le débat satria tena hita fa tsy voahitako fotsiny tao le olona za zany tsy hoe za tsy mankalan'izy zany fa efa fantatro zany hoe ahoana fandehan'le koto de izy moa zany izy influenceur izy le olona nge mampime iny olo iny nge mampime fotsiny iny fa ny tena tiako resahana eto izy tsy de koto loatra ny no olana amiko fa reto malagasy manohana azy reto sy reto de tena mpanohitra reto de tena marina tokoa fa tena mpanohitra reo satria voateneny izy nareo mpanohitra de iny zareo tena romotra be de tena marina zany fa le mpanohitra no manohana koto satria ikoto moa zany izy influenceur izy de fatany fareny no mpanohana azy eo de mampime ao izy miteniteny foana ao izy de avy tokoa reto miteniteny foana ao koa de sa moa zany ny teny hoe ty resaka hoe lalàna mivoaka momba ny hoe tapahana tsy hoe tapahana moa zany fa misy fomba anaovana anazy mba tsy anolana tsony zany le olona le ngambany tsy voalazan'ny avocat tao de na efa lazainy fa tsy nihaino hoe double peine iny natao hoe double peine zany reny olona reny zany crime ny ataon'ireny zany tsy vitany fotsiny zany hoe gadra mandrapahafaty izy de ampy fa ampahafantarina mihitsy zany de tsy haiko ty le koto tsy marina eno kely ihany droit de l'homme wa tsisy diran'izany mihitsy iny fa rehefa ohatra zany lesika efa tena tafahoatra zatra resaka mineur le zavatra resaka zaza resaka ankizy de ratsika fa manina fakaiko déconnecté ngamba zany téléphone ratsika ngamba tsy ampy batterie resaka zaza tsy ampy taona le izy non ça va de tokony zany efa tena nikondo mihitsy zany ny ao amin'ny fitsakana hoe inona no atao de double peine ny filazana an'ireny fa tsy hainy ngamba tsy voazava ngambany hoe zany hoe tsy atao peine tsy ampy zany le hoe gadra mandrapahafaty fa tsy maintsy asiana zavatra hafa mba tena ahafay an'le olona mpanao ratsy fa tsy raha ny tenesana nge tokony hoe hitanareo ny peine de mort zany efa ohatran'ny hoe ny foanana raha ty na ny aty France zany hoe tsisy peine de mort tsony tsisy voaheloka ho faty tsony fa raha tokony ho izy zany tokony lohana ho faty mihitsy ny olona manao an'ireny fa tsy zay moa zany ty resaka hoe droit de l'homme sy anona ty nge io samy manana sensibilité an'ny population an'io tsika malagasy
dia sarotiny mihitsy ny amin'izany ny aty amin'ny tsy mitovy mihitsy ny sensibilité-ny ny aty Europa, ny Europeana sy ny malagasy tsy mitovy ny fomba fiaina, fomba za tsy teny hoe tsy teny raha vao miteny hoe vavaka moa dia efa hisy tabatabatry hoe mivavaka fa io samy mana ny finoana io, fa mino fa betsaka ihany ny malagasy manam-pinoana eo amin'ny firenena io. Fa raha ny eto France aloha, za mipetraka eto France dia ny zavatra fantatro fotsiny dia efa tsy dia ao amin'izany intsony ny olona aty fa na amin'ny fiangonana ary efa tsisy tsy ampy mopera, ny any am-piangonana tsy mety tsy mandeha intsony raha tena hoe finoana zany raha ny eto France mino fa vitsy sisa. Fa ny any Madagasikara zany mbola tsika zany mbola manam-pinoana, manana matahotra an'Andriamanitra fa eny maro koa ny atao hoe secte, ny atao hoe fivavahana ijero fa mino fa betsaka ihany koa ny malagasy matahotra an'Andriamanitra. Ka zany ity resaka hoe fanolanana ity amintsika dia tena zavatra fahotana mahafaty be, tena tsy fahotana fotsiny hoe famonoana olona fotsiny na fa tena tafahoatra. Dia tsy hitako izay idiran'ilay resaka hoe droit de l'homme tsy azo atao ny diavy reto ilay mpanohana ny koto manao hoe tsy azo atao ny manao izay tsy terahan'ilay olona intsony raha ohatra katolika indray fangamo misy raha ohatra ilay zazana olana nga nasiany sentiment ka rehefa nanolana izy ko maninona no asina resaka sentiment fa lalàna io izay lalàna olona maro be olona manam-pahaizana maro be no nandany an'ilay lalàna dinika izay vao natao ny lalàna fa tsy natao foana, fa tsy izay olona takandry koto sy izay mpanaraka ny koto akory no mba nazava ny resaka droit de l'homme. Mahay an'izany daholo ireo amin'ny HCCC ao amin'ny mpiaro rehetrarehetra sy mpanao lalàna rehetrarehetra ao Madagasikara ireo, fa tsy koto akory ny hampianatra droit de l'homme. Rehefa manolana mamotika zaza dia efa tsy asiana tokony raha tena izy ary tokony elohana ho faty mihitsy ny tokony ho izy. Ka za tsy hijanona ela eto fa mba hiteny kely momba an'izay fotsiny aho hoe fa ianareo malagasy manohana sy miteniteny foana ny kotonga izy influenceur izy dia izy azahoany buzz fotsiny sy azahoany izay mba fotsiny azy fa ianareo manao manohana na inona zany na inona tenenin'ilay influenceur dia iny ianareo ny anao bravo, mampalahelo nefa olona nisy nianatra ihany ve ireo le manao bravo reo. Sady tena tsy hitako aloha jereko ny profilinjareo fa tena le olona le mitsipozipozy kely reny sy le olona vendrana kely mialatsiny masisika satria tena ampany be raha ohatra ka reny no atao hoe tsy haiko aloha fa le reality ve tena mba ampijery an'io ihany ato aloha fa tena zao tena kivy satria le koto dia vao misokatra fotsiny vavan'le koto mbola tsy miteny akory izy dia efa ozy sasany hoe bravo dia efa izy dia efa tonga dia efa dikan'izay dia efa tsy mitompona mihitsy le fanaovana an'le bravo dia misy hoe olona iretsy nareo le mitenindreo ve mba sa compte fake ao atao hoe compte fake daholo dia izay dia angina zany fa tsy resaka pitsaka amin'izay fa zao tiako lazaina fotsiny dia zao averiko ihany fa ny lalàna eken'ny mpahay lalàna eo amin'ny firenena io ajaina ireo olona voafidy mba hifidy ny lalàna no proposer lalàna proposition de loi ny voter loi mbola manatona any amin'izay na zay fa any amin'ny sesesiny any ajaina fa tsy reto olona fakofakon'olona kely ary le olona petraka aty avelany zany ho petraka aty avelany fa tsy ohatran'ireny mihitsy ahy tena tsy ohatran'ireny mihitsy marina tena mialatsiny aminareo izay mba tonga ana miteny
tena tsy mety. Resaka fahitana tena mampihoditra ne mahita an'le zazakely hoe maty zazakely taona mbola misy koa mbola firy volana de efa taondry zareo le olona de ozy le ikoto hoe bomba hoe olona adala adala raha adala reny nge everinareo ve fa ny adala ve avelanao amono olona adala reny nge ty zao ohatra hoe misy olona hoe raha ny aty France zao izy hoe anondrona antsony olona eny an-dalana fa hoe adala de tonga de efa tifirin'ny polisy fa satria mamono olona ko tsy de raha ohatra moa izy tsy maty zay izy vao tsarainany hoe fa inona ny antony amina olona de hoe iadaly ty de any amin'ny hôpitaly psychiatrique spécial indray zavatra hafa indray zay fa ianao manondron'olona manondro rantsolo iny tonga anao de efa tifirin'ny polisy ianao de maty zay natao hoe efa inona moa ty efa voaheliko faty any ianao am'izay rehefa tonga anao voatifitra ka ny tokony ho izy any de tokony ho zay mihitsy reny olona manolo an'ireny tokony tonga de maty mihitsy ny tena sahaza an'ireny miala tsiny asika satria zao olona miteraka karaha reto avela eto amin'ny réalité ve miala tsiny olona tahaka ny rikoto reny ve hanao débat de iny de mampalahelo aza sina débat re tompoko io lalàna io fa tsy an'ny communauté internationale io tsy an'ny firenena vahiny araka ny lazainy koto fa an'ny Madagasikara an'ny malagasy io zay ny tiany malagasy atao migadra mandra-pahafaty na migadra tsy haiko avy izy teo de aveo gastrena na tsy haiko avy izy teo tsy mbola tsy ampy ary zany za miala tsiny mihitsy fa zay ny malagasy rehefa zavatra tafahoatra de tsy maintsy atao betsaka ny sazy fa tsy asiana sentiment zay le izy fa de lo mambatenteneny rikoto sy reny namany reny te andany tsy fitiavana amin'ny fitondrana fotsiny reny zay zay teneniko teo hoe oka tsy fankahalana ity fa manjary le fankahalana zareo zany efa tafadroatra de zavatra tsy tokony anaovana débat no anaovana débat inona ny idiran'ny fitondrana rehefa tsy tianao ny orange tsy tianao ny orange zavatra fazany zavatra lalàna iarovana ny malagasy inao raha izaho mihitsy no de reny olona miaro an'ireny miteniteny droit de l'homme sy miaro reny tokony amena ny sahaza azy kio reny fa tsy normal mihitsy ny malagasy zao no zanaka malagasy no simba sy tena tsy niteraka angamba reny fa le ikoto ny niteraka fa niterada izy terada le ikoto la daholo ny zanany zany teraka vavy de niteraka lahy ka zanako raha ohatra mbola kely natao andray tena tsy anaiky mihitsy fa tena ary marina ihany ny teny député lanto teo teny hoe betsaka ny olona 5/5 ny teny hoe raha izaho mihitsy de vonoko mihitsy ary raha ohatra zany zavatra tsy ny ray aman-dreny tratran'ireo zavatra raha ohatra ka mamono an'le olona nanao an'le fanolanana de tena misy circonstance atténuante zany tokony tsy voaheloka mihitsy tsy gadra mihitsy ny ray aman-dreny namono an'le olona nanolana ansana satria ohatra namono azy ihany efa namono efa maty izy efa maty de misy betsaka ny film ohatran'izany misy film misy teto indray mandeha zay tena resaka fanolanana mihitsy izy ankizy vavikely ary olona roa lahy asany ina moa le titre n'iny film iny resaka rasisme le izy zany ny vavikely mainty le izy de le lahy anankiroa le lahy fotsy nanolana an'le zazavavy kely de le rainy tena nakabasy le rainy de rehefa natao ny tsaraina le roa lahy nanolana de vonoiny tifiriny de satria moa anao tsy mahazo mamono ianao zany tsy mahazo manao inona moa zany tsy mahazo manao ohatran'le atao zany tsy azo atao zany manao lalàna tsy ianao ihany fa misy lalàna zany firenena ianao tsy mahazo mamono an'le olona namono sana zany fa de migadra le rangahy le rain'le zazakely de
de rehefa nigara le ren'ilay zazakely a de ny mpanohana azy rehetrarehetra ny olona nanohana ny ady zany ny avokany hoe rary ny nataony tena tsy tantiny intsony ny zanany vavikely ny tena ahoana moa laisser pour mort zany zao tena saika maty mihitsy le zazavavikely de rehefa natao ny fitsarana natao ny tsy tadidiko le titran'le film io fa mety efa hitanareo le film iny de natao ny témoignage betsaka ny témoin zany natsoina teny amin'ny télé-loha teny zany samy laza ny heviny teo zany hoe tsy rariny io samy nahazo an'le zazakely iny zozozozo rariny le rainy raha namono an'ireto mpanolana de afaka madidio le rain'le zaza afaka madidio zany hoe fitsarana fisamborana azy tsy maintsy natao migadraina izy tsaraina izy fa ny rehefa natao ny témoignage rehetrarehetra natao ny débat tsy débat moa zany fa ny hoe ahoana tokony miala hoe ty rangahy ty raha namono an'le mpanolana de hoe rariny zanany vavy ny zanany vavikely vao 10 taona le izy le mpanolana moa zany efa ren'le trentaine d'année reny le sady nisy resaka rasisme de afaka madidio ny rain'le kialakely satria mafy loatra ny nahazo azy rehefa saika maty le zanany vavikely saika maty tsy maty moa fa tondra takaitra mihitsy ka io aza manaiky manina moa raha mba zavatra hafa natao amin'ny Real TV fa tsy asiana débat fa manina ny asiana débat io satria ianao tsy tompon'le zaza voaolana tsy zanakao te hanao débat ianao amin'ny télévision anao hanao débat ianao ary tsy ilana débat zany io raha ny teny ny communauté internationale hoe droit de l'homme de ça aleo izy teny satria aty aminazy hafa ny lalàna aty ny aty arange ekeny zareo daholo ny vavy sy vavy mivady ny lahy sy ny lahy mivavy zany any amintsika zany mbola tsy azo ekeny samy manana ny azy io samy manana ny fireneny io samy manana ny lalànany io tsy hitako izay tokony hanaovana débat ela be an'izany atao amin'ny Facebook efa elaela ihany somary indraindray moa zany tsy nanapitao moa zany antanana hijery Facebook foana atao de tsindra mijery kely ihany tsy inona ihany atao mbola misy resaka le anona ihany ty de androany nanapitoana de nitsendra tombe tamin'le inona ty nitombe tamin'le direct ny Real TV tsy tena mampalahelo le malagasy sasany le entin'le fankahalana fotsiny an'le fitondrana de miteniteny foana fa zavatra hafa anaovana débat fa za io fa tsy mety teniteny koa aloha tsy hay ny angina fa miteny ihany ny tena araka mareny anahy de miteny fa aoka ingaviana amin'ny malagasy mba tsy hisy hoe teniteny ty resaka droit de l'homme ty mba irahina sy akato anaja ny lalàna zay efa lanin'ny mpahay lalàna eo amin'ny firenena io misy olona voatendry misy olona voafidy misy voafidy hitondra ny firenena sy ampiatra ny lalàna io firenena io fa tsy hoe firenena tsy ny firenena n'importe qui no andeha hametraka lalàna any amin'ny firenenao zany nge natonga an'ilay teo fifidianana iny fifidianana madio mangarahara iny nataon'ny fifidianany fidin'ny malagasy tsisy idiran'ny firaisambe-pirenena fa firenena malagasy mahaleo tena io de rehefa manao ny lalànany koa izy de mahaleo tena koa fa avelo fotsiny izy teny hoe tsy miaro ny zon'olombelona sy ny anina tsisy idirany mihitsy io isaky ohatran'ny malagasy io de ohatran'ny voatabatabainy aty avelany fotsiny inony za de iny tokoa mitabataba eo amin'ny firenena eo iny tokoa ny mpanohitra manararoatra nefa ny zavatra sy tokony araroatiny reny
zavatra hafa arahotinareo raha fa mahakala amin'ny fitondranareo fa za resaka momba iny fanolanana zaza iny fa tena grave be ny tena tsy mety tsy mety mba misy zavatry tokony raisan'ny malagasy ina ihany fa tsy hoe eto France zao ohatra hoe misy mpanohitra ato fa raha ohatra ny lalàna velona ny firenena no kitikiteny any ivelany mirahina daholo na mpanohitra na tsy mpanohitra fa azafady fa sao de nareo sao de mivilana ny fahaizanareo miaina eo amin'ny firenena io sy ny malagasy aty ivelany tokony angina fa tsy seho matika tsy ampafiry izay mipetraka aty ivelany sy any asisiny sasany ka miteny resaka ny droit de l'homme momba an'io lalàna io azafady fa de zay aloha fa de aloha tapahako satria za koa rehefa miteny hoe manjary mitohy foana le izy nefa izay fotsiny tiako tenena de engany ka tsy voazongozony tsabatsabaka rehetrarehetra io resaka io fa sy ihany moa fa lalàna iny efa nampiarana iny ka inona moa mbola anaovana debasy anaovana iovaovanana iny tsy azo anaovana iny fa aleo atao an'izao aleo atao an'izay tsy efa zay de efa zay ny lany fa tsy tokony tsy mahita atao indray ny reality ve de inona anaovana tsy zavatra hafa anaovana débat zareo zavatra hafa momba ny fifidianana député fifidianana maire salamjany fa tsy resaka lalàna momba ny fiarovana ny olombelona zon'olombelona koa ndreny zon'olombelona tena farantapony ngeny no arovana amin'ireny zaza voaolana ireny sa inona no fiveranareo an'ireny zon'ny mpanolana no azafady mialatsiny manaova avocat du diable mihitsy le olona sasany mipetraka aty ivelany aty tena satria entin'le fahakalana ny fitondrana loatra de manaonao foana de zay aloha fa de tafandrimandry daholo fa ela manko tsy teto fa de sady inganika mba farany resaka ny hoe de mpanohitra zao valiko zany le zareo de malagasy mahatra azafady ny olona voafidy eo efa miezaka mba izay hinanany vahoaka sy ampandehany firenena vao tsy ampy ray volana angery zareo ny teo vao manomboka de misy miteny ray efa firy taona izy niteo non mais zavatra eo ihany miodikodiny eo ihany de lasa miteny ray covid ny cyclone sy ampatsebina andrareo fa hodindry zareo tsy tadidy fotsiny ny zava-nisy ny zareo fa de tetenteny foana tsy mitombona mihitsiny zany le argument le mpanohitra sy le mpanohana an'ireny le pikitikitika tony nge tsy mpanohana lakoloso tsy mpisotona lakoloso tony fa influenceur sy voatery hoe zay lazainy rehetrarehetra kory de hoe tokony hoe ataonareo bravo sy arahanareo daholo fa ny azy bezy ny tadiaviny reny bezy ny tadiaviny reny fa tsy mba miala tsiny mihitsy fa tena manambany tena be mihitsy ianareo manao hoe bravo amin'ny zavatra tsy tokony anaovana bravo zay fa te veloma daholo aloha sy ny teny kely fa tena tsy rariny loatra fa de fangahy io firenena de hoe atao hoe firenena mahatra ara de atao ohatran'izao de ianao mahatra koa mahantra saina koa ianao zay lalàna lany eo lanindreo mpanao lalàna mpanohitra lany sy mpanohitra lany reo de ajaina sy ekena zay ny lalàna zay tsy manaja an'izay de reo miseho manohitra ohatra lalàna reo tokony fahaizina koa fahaizina mafy mihitsy fa tena efa hors la loi ianao miaro ny zon'ireo mpanolana ireo fa tena ady mafy ady manoatra ny papiororo ngereo mpanolana ireo manoatra ny papiororo zany hoe ny terroriste zany zay resaka terroriste zany tonga de vonoina ka ireo raha mbola tsitsitsina mbola alefa migadra mara-pahafatiny tokony tonga de vonoina raha ny tokony ho izy satria efa tena karaha resaka double peine hoe sady migadra no tapahana sy sipa koa tsy haiko ny place amin'ny teny malagasy tsy tokony nareo indray ny teniteny foana eto hoe zon'olombelona tsy fantatrareo koa nga manty resaka zon'olombelona ity ny dikany fa de teniteny fotsiny nareo
ihany dia izay aloha fa manjary lavabe manjany eo ihany moverina eo ihany dia izay izany tiako asiana teny kely fotsiny hoe raha ny tokony io izany tokony rahina daholo mihitsy malagasy à 100% mihitsy amin'ny resaka lalàna hoe fahaizana mafy io izay lalàna efa mivoaka io. Tokony ho lazain'ny sasany ary hoe tsy ampy ilay izy, tsy ampy ilay lalàna araka ny lazain'ny Landry Kotomanga, député Landry Kotomanga teo hoe raha ny tokony io izany raha tokony voeloko ho faty mihitsy ireny olona ireny raha ny tokony ho izy. Marabatra iaby, anio hevitra kely mahakasika an'ilay débat androany tao amin'ny Real TV mahakasika ny lalàna izay nivoaka, lalàna famosirana ireo izay tratra izay voaheloka nanao fanolanana, nanao viol amin'ny teny vahiny. Tondra fomba fijery kely za amin'iny débat iny androany, ny zavatra tsapako tamin'iny débat iny androany tsy ny zavatra azoko resahina. Voalohany nefa alohan'ny hidirako amin'iny débat iny dia eto zao tsy hiteny hoe tsy mety na mety ilay famosirana satria tsy resaka momba an'izany mihitsy satria voalohany zao olona tsy nianatra lalàna, tsy mahay lalàna dia tsy resaka momba an'izany fa ilay fomba firesahana izy efa tsy amiana-day tao no tiako detahena eto. Voalohany aloha zany dia efa tsy resaka momba ny resaka izay nataony madame député Landry Kotomanga moa ny anarany tsy haiko satria voalohany nazy dia resaka fisolelana Promax ro miainga, fisaorana ny vadin'ny filoha, fidokafana amin'ny filoha, non za tsy miresaka an'iny dia fa za tsy resaka an'izay zavatry niresahana fa ny tena ny important tamiko dia ilay maître, ilay avocat reny resakin'olona hoe hitanao foana zany hoe resakin'olona mianatra, mahay lalàna, mandinika, misaina. Tena bravo amin'ny maître Rafidy mosa izy azafady fa tsy adiniko ny anarany. Tena bravo amin'ny maître iny fa reny tena olo resakin'olo manam-pahendrena, olona nianatra tena nianatra, indrindra resaka lalàna, olona mandinika. Satria araky raha araky ny teniny dia tena amiko je suis d'accord avec lui parce que rehefa hampiatra lalàna aloha dia tokony jerena daholo ny pitipitsony rehetra, enona ny feo amin'ny fiarahamonina, jerena ny zavatra manodidina ny fomba fampiarana ny lalàna. Ny zava-dehibe anisan'ny teneniny teo, voalohany teneniny tao dia zao hoe ka ahoana ao amin'ny fitsarana malagasy, madio ve, mitsara mahitsy ve, tsisy kolokolo ve, akoatran'ny erreur judiciaire araky ny teneniny teo. Rahantsika manaiky fa mbola kolokolo mandraka ao anatin'ny fitsarana. Ka eto zany araky ny tenin'ilay maître dia hoe tsy any amin'ilay zony ilay tena nanao ny zavatra tiako resahana eto koa, fa any amin'ny zoan'olona voaendrikendrika tsy nanao. Satria raha ohatra io zava-misy io amin'ny kolokolo mbola mandraka amin'ny fitsarana io dia miomana atsika fa rehefa tsy ho tiako rakoto rehefa halako rakoto dia endrikendreko nanolana dia zaho manambola dia tsy ajanoko raha tsy voavosotra. Rakoto nefa tsy manana moyen anaovana ADN sy ny hitondrana profo, mazava tsy manana moyen amin'ny avocat dia tsy maintsy ho resoko ary amin'ny fitsarana satria zaho manambola amin'ny nanendrikendreko anazy omeko ny mpitsara sy ihany dia tsy maintsy voavosotra foana i rakoto amin'ny hafarana. Ka dia miomana tsika malagasy zay tsy mifakafaka te satria raha malala fa tsika malagasy samy miaratsy loha daholo zao, miaratsy saina foana mandavanandro maraina atoandro. Fa dia raha vao misy tsy mifankahazo zao na mpianakavy io na mpiray monina dia ifanendrikendrika fanolanina dia voavosotra amin'ny tsy fidiny. Zay ane ny zavatra tiany tenen'ny maître fa tsy hoe tsy maître akory tsy hoe tsy makasitraka na hoe ikoto ilay mahitso aby tsy hoe makasitraka hoe ilay
sazy ampiarana fa jereo aloha hoe inona no ampiarana an'le sazy hoe inona daholo no tanatohatra mila jerena ny paramètre rehetrarehetra afana mampiatra le sazy. Faharoa manaraka zany, mbola marina ihany koa ny teny maître hoe resaka fiarovana zany raha amiko ahoana moa ny zavatra arovanao hoe fiarovana ny zo. Fiarovana aloha ny teny voalohany zay vo ny zo ao fara hoe fiarovana ny zo ny ankizy, zany hoe lay fiarovana ny zava-dehibe aloha. Inona zany lay fiarovana? Lay fiarovana voalohany dia resaka éducation. Ny ray aman-dreny aloha no miaro voalohany ny zanany mba tsy ho azo ny fanolanana. Raha ataotsika ohatra fotsiny zao any France ataotsika ohatra voaheliko ny lalàna raha mametraka zaza tsy ampy-taona irery ao an-trano, tena voaheliko ny lalàna. Raha ohatra hoe sendra nisy polisy tonga eo ambaravarana nandondonaka voaina ankizy varavarana tsy ampy-taona daholo, aiza raha amindrena tsy areo fa nandeha niasa na tsy fa mihinany fatiny ny ray aman-dreny. Zany aloha lalàna fiarovana an'ilay zaza aloha no tokony apetraka hoe ahoana no iarovana an'ilay zaza aloha voalohany. Zay le teneniko, zany hoe tokony nisy paramètre maro araky le teneny maître zay vo napiatra n'ity lalàna ty aty amin'ny farana ty. Nefa tsy tonga amin'ny fampiarana an'io lalàna io raha fa nipetraka reto paramètre reto satria tsy vanona ilay fanolanana anatin'ireo. Anisan'izany resaka drogue. Rehefa foana io famarotana zava-mahadomela io ao satria araky ny resaka teo de misy asany mamy zava-mahadomela de lasa mananao foana. Rehefa foana iny mihena ho azy io resaka fanolanana io. Ny zava-mahadomela tsy voafehin'ny fanjakana, tsy voafehinareo mpanao lalàna, tsy voafehin'ny mpitandro filaminana. De ahoana moa ny afoana ny fanolanana raha mbola nga n'olona voan'ny zava-mahadomela nga hay hoe misy lalàna ivaky loha hoe misy lalàna famosirina re raha na andeha an'olana za io zao misy tsy ivaky loha zany izy mamin'ny zava-mahadomela lay. Zany hoe any am'ilay fototra mahatonga ny ilay fanolanana aloha ny fototra voalohany. Ohatsy amitoka amy tenda faharoa omeko anareo de zao, any amin'ny faritra Menabe zao i colonel Faneva manao fampanjia-tany amin'ny resaka insécurité. Tsy fampanjia-tany, tsy ny resaka insécurité foana nefa no ataony any am'izao ary tena idokafana anazy, isaorana anazy mihitsiny fa tokony zany koa nataonareo ao fitondram-panjakana ambony satria fampianarana aloha no ataony alohany hampiarana ny lalàna. Am'izao izy am'izao fotoana zao de tsy mijanona i colonel Faneva mitety fokotany distrika rehetra ao amin'ny faritra Menabe mampianatra aloha zao na anatin'ny io resaky fanolanana io tafiditra ao amin'ny fampianarana. Tsy mahazo manao akanjo minizipo zao ny any amin'ny faritra Menabe satria ny fanaovana minizipo de anisan'ny fakitera ray mandrisika ny lehilahy tsy mahavoafehy tena na ny lehilahy mety hoe maminy zava-mahadomela handehan'olana satria mampivoaka vody mampivoaka fea de lasa mampitsiry firitsiritana. Zany zao napetraky ny colonel Faneva any amin'ny faritra Menabe zao tsy mahazo manao minizipo eny an-dalana ny vehivavy rehetra noho n'iny zay fisorohana ilay fanolanana. Zany hoe ampianarina aloha lay olona resaky éducation zay vo miditra amin'ny fampiarana lalàna. Fa tsisy dika ny lalàna io raha ohatra hoe apetraka nefa lay fototra hatonga ny olona handika lalàna tsy misy firarahina anazy. Ka zay ny hitako erery am'le izy fa tsy hoe le lalàna piary zany tsy hiditsy amin'iny hoe firenena avolenta be zany tsy takatro zany fa nenahy ny zavatra fiainana andavanandro zay mifanaraka amin'ilay resaky ny maître teo zay no zavatra tiako tsindrina. Ka eto zany de somary hoe manana aiay hoe ahoana ty toetraitsika malagasy miaratsy andro aman'alina tiky mifanendrika tsy mifankatia amy resaka politika zay famonona. Ahoana io endrika io manana io lalàna io manome alalana
ho an'olona ratsy saina rehefa misy olona tsy tiany na tsy mitovitra hevitra politika aminazy de enjiky endreny na tsy hevitra politika fotsiny rehefa mijavatra hafa amin'ny fiarahamonina de ho enjiky endreny satria manam-bola izy de tsy maintsy aresy ao amin'ny fitsarana satria ny fitsarana tsika malagasy tompoko araka ny teneny maître ary tena marina zany tsy madio tsy mitsara mahitsy mbola anjakany kolikoly zay manam-bola zay mahavoavidy mpitsara sy manana avoka matanjaka no mandresy ao amin'ny fitsarana na manana na tsy manana marina aza ka de ho maro tsika malagasy lehilahy voavosotry amity rehefa misy adversaire-nao matanjatanjaka de mitandrema tsara fa raha azony atao ny handeha hiteny anao hoe nan'olana tatsy aya nananao telo tapitrisa anaovana ADN ary le resaky le député Rakotomanga hoe matoa mividy drogy mahavidy drogy izy de ahoana tsy nanany anaovana test ADN hiarovany tena mba hainao ve raha matoa député nividina drogy anan'elakelatrano any 500 ariary nefa mahazona tizina drogy anan'elakelatrano any arivo farany ambony 500 de manana 500 ve izy de hanina telo tapitrisa anaovana test ADN ary tenin'io député igny de manana mafy ny fa tsy zay tsy manam-bola ao amin'ny fitsarana zany de fa migadra ny anarana marina satria tsy manana moyen hitondrana proof fa marina izy na izy député eny miteny manamafy an'ilay tsy fanjarian'ilay fitsarana ao ka de zay zany ny aiko am'le izy am'tiky lalàna ty fa zaho hoe de mbola mamerina ihany koa fa tsy hoe tsy makasitraka na hampiarina an'ilay lalàna ho any zay tena nanao an'ilay fanolanana fa ny aiay koa am'ilay olona voenjikendrika tsy nanao no ho andelo voavosotra rapitso afaka pitso ary tianareo mahita na fa hisy zany zavatra zany satria nitoetraitsika malagasy oa miaratry foana fa tsy mba miatsara ohatrany ny sasany zay indray aloha ny androany